Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous présente Zahatan. Fandarana Zahatan izay arahanao isaky ny sabotsy hariva toy izao eto amin'ny televiziona malagasy no mitsidika ny tokantranonao tompoko lasy tompoko vavy miarahaba tompoko ary dia asaiko ianao hanaraka amin'ny fandarana hatramin'ny farany. Ato anatin'ny tapany voalohany nitondrana ianareo ny mahakasika ny salon de formation en hôtellerie et de restauration izay natao tetỳ amin'ny Alliance Française Andavamamba ny 2 ka hatramin'ny 7 volana septambra ity. Maro dia maro moa ireo centre de formation izay misehatra eo amin'ny fizahantany izay no nandray anjara tamin'ity salon ity. Anisany nitondranay fanazavana aminao anisany nandray anjara tamin'ity salon ity ny centre de formation anankiray Asfort ery Tanjombato ary ao avy hatrany ary izay fanadihadiana voalohany izay. Nandritra ny 3 andro no nampiranty ny fiofanana atolo ny momba ny fikarakarana fandraisam-bahiny, hôtellerie, fandrahoana sy fandrosoana sakafo, restauration teto amin'ny Alliance Française eto Andavamamba, ireo sekoly mpampiofana momba ny asa fototra eo amin'ny fizahantany, mivondrona ao amin'ny Comfort. Ny fanerasera teto ny tanora te handalina fahaizana momba ny lakozia sy fandraisam-bahiny hatramin'ny ray aman-dreny, fa teo koa ireo te hahay na hanatsara ny fandrahoan-tsakafony any an-tokantranony. Mitombo raha natao indray mijery tamin'ny famparatiana teto ny tanora mihaimorona amin'ny asa fivelomana momba ny ketrika sy fikarakarana vahiny. Mitombo toy izay koa ny ivon-toeram-piofanana. Asfort, ivon-toeram-piofanana miavaka amin'ny fampianana sahady ny fitsipika amin'ny fehim-piasa, matianina amin'ny fikarakarana sakafo, cuisinier, fehezina sy izarana mialoha amin'ny Asfort koa ny fitondrantena amin'ny fanatanterahana asa ary pitsopitsony amin'ny fampiasana fitaovana manaraka ny fenitiraisam-pirenena fampiasa amin'ireo hôtely lehibe, kintana 4 sy kintana 5 na hôtel de luxe. Asfort zany centre de formation professionnelle, zany hoe manana ny activité principale anay zany de formation professionnelle, fa izay koa zany de cabinet de recrutement audit et conseil. Formation ataonay zany de misy formation technique, misy formation tertiaire. Fa amin'ity sehatry ny salon ity zany dia manao formation cuisine izay satria ny cuisine zany ao anatin'ny formation ny hôtellerie restauration. Dia ankizy ohatrany ahoana ndraisinareo, inona ny voan'ilay ankizy? Formation technique izay zany dia mangataka niveau bac izay. Fa ty formation cuisine ity zany tena métier de base de commis de cuisine dia tsy mangataka niveau bac zay na niveau bac plus. Dia izy io zany dia misokatra ho an'ilay ankizy dia ohatrany hoe manao examen ka tsy afaka sy ny ankizy dia ohatrany efa hoe mirenireny entre guillemets tsy dia mahafantatra hoe ny atao rehetra nefa te hanorina traikefa ao anatin'ny fanaovana cuisine zany. Dia raisinay reny ankizy reny dia ho ampianarina ampanaovana renforcement kely izy dia avy eo izy mianatra amin'ny cuisine. Dia formation cuisine aminay zany 6 mois, mais tena nataonay formation court satria tena io le sehatry ny cuisine mihitsy no ampianarinay fa tsy manao matière hafa zany fa dia misy fiaraha-miasa amina restaurant eto toerana zany mba ahafahany ankizy manao les stages en entreprise. Efa 12 taona no nisy ivon-toeram-panofanana na centre de formation Asfort. Ho fampahombiazana ny traikefa omenan'ny mpiofana dia lanina amin'ny fianarana asa na stage ny 5 isanjaton'ny fotoana. Izay no mahatonga ny fahafahana miatrika asa avy hatrany. Ny ankabeazan'ny mpianatra zany le manao stage en entreprise izy dia efa remarqué les tuteurs izy dia efa en général vao mahazo amin'ilay diplôme ilay ankizy dia efa tonga dia mivirina amin'ilay lieu de stage izy. Stage en entreprise zany 4 semaines izy any amin'ny hôtel de plusieurs étoiles eto Antananarivo zany no anaovany an'izay le stage zay. Io zany ohatrany hoe manao pratique an'ilay traikefa niazony tany amin'ny école izy amin'ny stage en entreprise. Marina ka aloha fa ilain'ilay ankizy le traikefa amin'ilay technique an'ilay cuisine fa ny tena important dia ny comportement en entreprise. Io zany le culture d'entreprise dia fampianaranay isan'andro an'ilay ankizy.
tsy tonga tara amin'ny asa, ny comportement amin'ny travail d'équipe tsy assidu, tonga tsy hoe marary-kipo kely dia iny dia tsy asa, dia mampianatra amin'ireo ankizy roa foana isan'andro amin'ny fitondran-tena eo amin'ny sehatry ny asa. Dia amin'izay rehefa tonga amin'ny sehatry ny asa izy rehefa mitady asa tsy maintsy tonga dia efa remarquer-ny mpampiasa zany izay ny fitondran-tena izay dia manaraka ara-dalàna ny règlement ny entreprise izy dia efa nanana izay rehetra efa amin'ny culture d'entreprise izay izy satria nianarany tany am-pianarana izy. Tsy hatrena ny olana ara-pitaovana ilaina amin'ny fiofanana ho an'izay tapa-kevitra ny anaraka fiofanana fikarakarana sy fandrahoana sakafo na cuisiner ao amin'ny Asfor. Antoana avokoa mantsy ny fitaovana rehetra ilaina mandritra ny fiofanana. Izay miantoka amin'ny fitaovana satria lafilafy vidy io dia tiana ho hitany ankizy koa zany hoe matériel professionnel zany. Dia tiana ho hitany ho fantany satria vocabulaire culinaire sy ny nom matériel rehetrarehetra moa anatin'ny fampianarana ihany koa. Fitaovana dia ilay manara-penitra ny sehatra n'izao tokoa izao karazany ohatran'ity hitanareo eto ity izao ilay izy izay miantoka ny fitaovana, izay miantoka ny ingrédients, izay miantoka ny boky sy ny polycopie rehetrarehetra. Dia amin'izay rehefa tonga any amin'ny sehatry ny asa izy dia efa voafehany daholo ny anaran'ny fitaovana sy ny fampiasana an'ireo fitaovana. Amolahana ny mpiofa ny Asfor ihany koa ny fitafiana manaraka ny fenitra voakajy fandrahoana sakafo. Voasazy mihitsy aza raha toa ka goragora amin'ny fanajana ny fitsipika efa nekena ifampifehezany. Tenue professionnelle zany dia zavatra tena important, misy dikany daholo ny tenue io matoa saromana ny volo zany dia tsy latsahan'ny volo, tsy risque mihitsy ilatsahan'ny volo ao anatin'ny sakafo. Ny tour de cou manana misy dikany daholo reny zany amin'ny atsemboana ohatran'izany mba tsy ho latsaka ny anatin'ny tatazan'io tour de cou io zany ilay atsemboana mba tsy latsaka ny anatin'ny sakafo. Ohatran'izay ihany ny blouse io misy ohatran'ny lavaka kely eo ambany eo mba hidirany ohatran'ny hoe ny air avy ivelany mba tsy hokombona loatra satria zareo anatin'ny hafanana foana manko. Dia ohatran'izay ihany koa ny kiraro zany tsy maintsy chaussure fermée antidérapant sanatria milatsaka ny antsy ombonin'ny tongotra tsy atahorany hoe tapaka ny tongony satria io kiraro io zany tena misy protection na le antidérapant ny faladian'ny kiraro fa zany antidérapant izay tsy manana tenue professionnelle tsy mahazo miditra ao an-dakozia mihitsy. Ramatoa kely Iraka nitsidika ny tranoheva nisy ny Asfor teo ny fahenony ny laza ny fiofanana arahina ao fa ny fitiavany hahay hahandro sakafo no tena nanokana ny fotoana nandalo teto. Na eno hoe malaza l'école fa mahay eo amin'ny école zany dia eniko ilay izy dia na eno hoe nisy an'izay zavatra atao dia tonga tatia fantana misy anakaty andeha hijery. Ie tia manao sakafo dia tiako hivoavoatra kokoa ny au lieu de voir le isan'andro zany hoe truc simple dia mba te hivoavoatra ohatra ny ahoana manao zavatra ohatr'izao sarotrarotra kokoa dia eo amin'ilay goût mba mitady goût hafa mélanger zany ohatr'izay. Inona ny sakafo tena tianao mahazo azy? Poisson. Aorian'ny fiofanana omeny Asfor zany dia azo antoka fa hahaforona orinasa ny mpianatra ary afaka hiasa amin'ny trano fandraisam-bahiny na fisakafoanana any ivelany ihany koa. Ny mampiavaka ny Asfor zany dia les formations courtes zay, c'est-à-dire que en 6 mois zany ny fampianarana an'ilay ankizy mahazo an'ilay traika efa maximum d'expérience ahafahany miasa, ahafahany mahita asa eo amin'ny sehatry ny asa dia ahafahany koa manangana ny activité-any raha ohatra ka hoe anangana ny activité professionnelle izy eo amin'ny sehatry ny cuisine io. Mampiavaka ny Asfor amin'izay koa izay ilay teneniko anareo izay ilay niveau an'ilay ankizy izay zany amin'ity comité cuisine ity tsy mi-exiger le niveau ambony be hidirana ataonay. Misy jerenay fotsiny raha manana le prérequis izy hita hoe tena tiany izay le activité cuisine izay dia amin'izay fotoan'izay izy tonga dia raisinay izy dia 6 mois dia efa afaka miasa izy zany au bout de 6 mois. Izay no mampiavaka anay amin'ny institution hafa zany.
atao anatin'ny tapany faharoa fandarana indray dia hoentina hitsidika any Antananarivo hatrany ianao tsy lavitra fa etsy Ambohimanambola nitondrana ianareo atao anatin'ny ity fandarana androany ity hitsidika parc anankiray isika parc adventures izay azo anaovana activité maro anisan'ny tena ankafizin'ny olona ny tyrolienne andeha hoarantsika avy hatrany indray izay 5 kilometatra mialan-drenivohitra Antananarivo miantsinanana no misy ny tanàna Ambohimanambola. Izany hoe 10 minitra dia efa ampy atongavana ety raha mandeha fiara. Tendrombohitra atsinanany Ambohitra Andriananahary iry no misy ny parc adventures. Amin'ny mahatoerana fitsangatsanganana azy zay dia kilalao no amenona fotoana eto amin'ny parc adventures ety Ambohimanambola. Ny tyrolienne acrobranche fitaovam-pitaterana nampiasaina amin'ny toerana sarodalana tany Italia sy tany Autriche izy ity taloha. Lasa taranja fanazarantena ho an'ny miaramila taty aoriana fa hatramin'ny taona 1790 dia natao kilalao sy fialamboly amin'ny toerana fitsangatsanganana toy ny eto amin'ny parc adventures eto Ambohimanambola. Misy natokana ho an'olon lehibe sy ny ankizy eto. Tsy misy ahina ny fitaovana rehetra sy ny filalaovana ny tyrolienne eto amin'ny parc adventures Ambohimanambola satria natao indrindra ifanaraka amin'ny fiainana iraisam-pireneny. Ity miatrika antsika ity zao ohatra dia voakajindry Ian Wainclair sy ny ekipany tsy ohatra ny 520 km isan'ora ny zoro na ny angle ho an'ny afainganam-pandehany no sady mazaka vesatra hatramin'ny 2 tonnes. Notre matériel c'est du béal, d'accord? Et chaque morceau d'équipement a un numéro de série. Vous voyez, chaque morceau d'équipement a un numéro de série. Que ça sert à les poulies, les mousquetons. Et il y a un suivi régulier. Ça veut dire chaque fois ils sont utilisés, on les fait sortir, on sait chaque fois chaque morceau de matériel a été utilisé. On connaît son vie. Tout le monde ici est formé pour faire un suivi. Pour vraiment dire c'est très très professionnel et la sécurité de nos clients c'est vraiment le plus important. Ouais. Les cordes ils sont bons pour 2 tonnes. Donc c'est vraiment du matériel professionnel. Même les baudriers, chaque baudrier a son propre, il a son numéro de série. Et nous on a notre numéro aussi. Qui fait qu'il y a vraiment un suivi du matériel. On ne joue pas avec les vies des clientes. Ho famelomana asa loharanombola ho an'ny mponina ety amin'ny tanàna telo manodidina ny parc adventures Ambohimanambola, Taramanana, Ambodiorina ary Antsipaofao sy izay raha teo koa ny foto-kevitra ny aingan'ny mpitantana dia ireo mponina eto ihany no manatanteraka ny asa rehetra ato anaty parc. I bienvenue sy ny ekipany zao ohatra dia efa nahazo fiofanana momba ny fandefasana sy fandraisan'olona eto amin'ny tyrolienne. La matière principale c'est celle-là, d'accord, qui s'attache sur le, vas-y avance, qui s'attache ici, d'accord. Là il y a une double sécurité, il peut pas, il faut descendre ici pour ouvrir, vous voyez. Donc ça c'est ça. Ensuite pour l'arrivée du premier tyrolien, les sécus, on les met côté ici parce que sinon l'animateur a des problèmes à les attraper. Pour le reste du parcours, il y en a 2. Ça veut dire quand on fait ailleurs, ça c'est accroché sur ce qu'on appelle la ligne de vie. Et puis il y a 2, un pour la ligne de vie et un pour quand on arrive là où on va. Ça veut dire qu'on est attaché en permanence. On ne peut pas tomber. Tsy natao an'olona mora taitaitra na mora miakatra tosi-drano mandeha amin'ny tyrolienne. Raha vehivavy dia tsy maintsy fatorana tsara ny volo mba tsy hisarimotra amin'ilay mousqueton. Trop-pion indray ny fiantson'ny fiampitana tahaka izao mifampitohy tamin'ilay tyrolienne teo.
mbola fampiasam-batana koa no manao azy no sady fialam-boly. Miampita amin'ity pont de Change ity indray avy eo. Hatreny amin'ny farany enina ny isan'ny fiampitana eto ka ho an'izay efa zatra 9 minitra ny amin'ny tany ireo. Alors les plateformes, ils sont attachés avec des fils filetés, pardon. Et puis l'idée, c'est qu'à fur et à mesure que l'arbre a grandi, qu'on peut dévisser et re-régler les plateformes. Comme ça, on ne fait pas de dégâts sur l'arbre lui-même. Tout ce qu'on a fait ici, par exemple là, ça c'est le forêt d'origine, qui est aussi un refuge pour les oiseaux, des choses comme ça. Donc c'est vraiment l'intégration d'un parcours acrobranche dans la nature. Donc si quelqu'un va paniquer à la moitié du parcours, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde ici a formé, on a des cordes spéciales et ils sont tous formés par des professionnels de France. Si par exemple quelqu'un panique sur le pont de Singe, ils savent comment faire pour les calmer et pour les faire descendre avec une corde en sécurité. Donc on peut faire des évacuations si quelqu'un vraiment il est fatigué ou il panique. Souvent c'est la fatigue physique. Parce que les gens ils surestiment leur capacité physique. Bon, moi je suis assez grand mais j'arrive à la faire. Donc ils sont formés par des professionnels de France, des formateurs accrédités, dans les techniques d'évacuation, de faire descendre jusqu'à évacuation en brancard s'il faut. Là ça va continuer à descendre ici. Et puis après il y a un autre tyrolien qui traverse l'hôpital. Hôpital tsy toeram-pitsaboana araky ny anarany akory zany fa fiantso toerana nisy lavaka be teto taloha fa noajariana tamin'ny vetiver sy ahitra efa teto ihany toy ny mitsabo tany zany eto ka izay no niantsona azy hoe hôpital. Assez régulièrement on a des visites ici, on a des visites sur le parti ferme et ce qu'on fait dans l'environnement. Des gens, enfin des experts, des gens qui cherchent pour venir voir ce qu'on fait ici et les résultats. Parce qu'ici, ce n'est pas du théorie, ce n'est pas des photos, c'est des résultats réels. Et ce qui est très intéressant, on commence à avoir un phénomène d'émulation de la population locale qui commence à appliquer les techniques qu'ils ont appris ici, chez eux. C'est quelque chose, je pense, très important pour l'avenir de Madagascar. Donc ici, là je pense qu'on a un meilleur exemple de ce qu'on peut faire avec du vétiver. Ici c'est un lavakabemitsn. Il n'y avait rien, j'ai des photos. Et c'est pour ça qu'on appelle l'hôpital, parce qu'on est en train de soigner les terres. Ici, il y a 1 an et demi, c'était du terre nu. J'ai des photos, tout le monde ici est témoin. D'accord? Et on a planté du vétiver, on a formé un petit peu. On reste toujours dans le cadre de l'acrobranche parce qu'il passe au-dessous en tyrolien. Mais là, je vous invite de voir ce que ça peut faire le vétiver. Pharmacie indray ny fiantson'ny toerana fanajariana zavamaniry raokandro na plante médicinale eto. Tsy misy zavamaniry vahiny akory fa ny efa fampiasan'ny mponina teto hatramin'izay ihany no nohajariana fanampiana teknika moderna ny fikarakarana azy. Toy izay koa ny fambolena vary, ny trano kisoa sy trano ngisa, nataon'ny fanaraka sy tsy nivaona tamin'ny entimparazana fa izay.
L'exemple que j'aime bien donner, c'est l'agriculture. Quand on fait de monoculture, si on a une maladie, tout y meurt. On perd tout notre argent, on perd tout. Et on commence à comprendre qu'on devrait faire ce qu'on appelle du polyculture. D'accord? Ici, c'est la polyutilisation. On fait du loisir pur avec l'acrobranche ou le VTT ou les 4x4. Il y a le restaurant bio, mais il y a aussi le ferme bio. Il y a aussi ce qu'on fait avec la nature. Donc, ça nous permet au même temps, quand on vient pour les activités fun, d'apprendre les choses, de passer certains messages. D'accord. La différence entre ici et Tana, à Tana, on a beaucoup de ressources humaines. Ici, on n'a pas. D'accord? Donc, une des choses très importantes, aussi pour arrêter l'exode rural, c'est de trouver les moyens de valoriser les connaissances ici, traditionnelles. Donc ça, par exemple, ça c'est une maison pour les guisses. D'accord? Il va y avoir des guisses dans ce quartier. Les briques tani, on a fabriqué nous-mêmes. D'accord? Les briques cuites, c'est de récup par rapport à quand on a construit le mur. Et le taf, c'est un taf Bouzeker. Et ils ont vraiment... Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une finition aussi jolie. Donc à force de travailler avec des gens d'ici, il y a les vieux qui viennent, et les moins vieux aussi, hein, qui nous montrent leur savoir-faire, qui nous permettent aussi de faire une bibliothèque de gens qui ont des capacités. Et surtout de les faire travailler. Comme ça, ils peuvent rester à la campagne au lieu d'aller en ville. Tsy ny tontolo iainana sy ny zavaboary ihany noho izany no menkasineto fa indrindrindrindra ny olombelona amin'ny alalan'ny fanomezan-danjo ireo fahaiza manao nentim-paharazana sy kolotsain'ny fihariana malagasy fomba fijery izay mifanaraka amin'ny tanjon'ny orinasa io mba ahafahana mamaty sakafo bio ny tranom-pisakafoanana eto aminy no sady manome loharanom-bola ny mponina eto amin'ny manodidina raha ampianan-kevinsika no tapa-kevitra ny itsangatsangana ety efa misy kilalao voavoatra ho any ankizy mahazatra antsika ireny eto Tante Safari indray no handraisan'ireo mandahatra ny fotoana ny hatory ety fandripalemana tsy misy ahiny. Zato no atao hoe Tante Safari azo entina mandehandeha mitsangatsangana any anaty ala be any raha ohatra hoe andeha hijerindrindiry any Andasibe azo entina na andeha hanao safari baobaba any amin'ny Morondava azontsika entina mihitsy zao. Misy karazany maro afaka atao ao anatiny ny resaka disposition fandriana zany hoe misy ny atao hoe twin zany hoe deux lits séparés ohatra zao dia misy afaka atao mitambatra io dia amin'izay fotoana izay izy lit double dia afaka atao ihany koa lit simple moa zany hoe olona roa ny tafiditra ao anatiny dia reto ny atao hoe chaise safari miaraka aminazy toy izao dia misy lampe solaire azo ampiasaina ihany koa mandritra an'le raha ohatra hoe any anaty ala tsisy jiro dia mampiasa karazana lampe solaire isika chargena amin'ny masoandro moa zany sokafana ohatra zao fotsiny izy dia tonga dia chargena amin'ny masoandro dia tiany ampiasaina ohatra izay fotsiny dia mirehatra dia tia manazava ny ao anatiny dia misy ihany koa ny karazana fitaovana vitsivitsy manaingo anazy zany hoe ao ny déco toy ny fasiana papier journaux fasiana boky tia fanaripako kely dia aty anatiny misy ny armoire de rangement kely tiroir vitsivitsy ary ny fasiana téléphone matelas ampiasaintsika aminazy tena haute densité raha tsapaintsika amin'izao tena mampahazo aina mihitsy matory eo amboniny misy ny moustiquaire ity zany hidina rehefa ho fantatra hoe efa tokony hisy moka dia hiditsika izy hiditsika toy izao izy vetivety dia vetivety manao ny montage nio ka raha ohatra hoe ao anatiny ianao mba tiana hitsitsika ihany ny rivotra dia hidina ohatr'izao izy tsisy biby tafiditra mihitsy toy izao sady mbola mitsotsoka ny rivotra dia matoritory ao anatiny na mipetrapetraka ety ivelany tena mahafinaritra be mihitsy miaraka amin'ireto Tante Safari reto ka asanareo zay tsy mba anjifan'izao vokatra vaovao be eto Madagasikara zao. Raha ho tonga ety amin'ny parc adventure zany sika dia efa vonona daholo ny fandraisana rehetra ny sakafo ny kilalao ny fialamboly
sa mbola misy zavatra hafa ve? Akoatran'le acrobranche zay efa hitantsika teo a, misy ihany koa ny balade en pirogue eny amin'ny rivière Ikopa. De possible ihany koa ny manao randonnée en VTT, randonnée à cheval azontsika atao tsara mihitsiny a, ary ny randonnée miakatra amin'ny tsy vohitra Andrenanahary itsy a, de mitsidika zany atao hoe ino zany atao hoe ady vory a, ino zany atao hoe ady very a, ino zany atao hoe ady fitaka zany. Eo moa no misy tantara tena lava de lava ihany koa mikasika ny Andriamanantany sy Andriamanelo a, de azontsika trandrahana daholo zany tantara zany a, mitsidika mandeha tsy lavitra Antananarivo a, satria de 10 kilometatra miala ny centre ville fotsiny misy atsika ety. Ho antsika izay tsy afaka niala Antananarivo nanao vacances dia afaka ataontsika tsara mitondra fianakaviantsika mitsidika iny toerana iny, manao an'le activité izay efa nasehonay taminareo teo. Tapitra ny fandaharantsika androany isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa amin'ny fandaharana, anisan'izany compagnie aérienne Madagascar Airways mpanohana amin'ny fandaharana, Yannick Beauté mpanao an-tarehy ny taovolo, ny Majesty ery Ambatonakanga Papekanjo, isaorana ihany koa ny Asfort niasa tamintsika. Ity fandaharana ity dia miverina ny alakamisy amin'ny 7 ora eto amin'ny télévision malagasy, afaka arahanao ihany koa zany hoe afaka averinao jerena ao amin'ny réseaux sociaux ny Zahatany, ny Facebook, ny YouTube, ny Google Plus sy ny Twitter. Dia mametraka ny mandra-peonao aminao indray ho amin'ny herinany ito izao. Veloma tompoko. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous a présenté Zahatan.